Tsy ny lafiny ara-pinoana ihany no kolokoloan'ny fiangonana Adventiste tamin'ny tandro ny andro fahafito mandray anjara mavitrika izy ireo amin'ny sehatra ara-fanatanjahantena. Porofonjany ny hetsika iray nantsoin'izy ireo hoe mini marathon izay nitanterahana tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Vehivavy manodidina ny 700 teo eo no nandray anjara tamin'ilay hetsika ara-panatanjahantena mini marathon izay nokarakarain'ny fiangonana Adventiste tamin'ny tandrona ny andro fahafito tetsy amin'ny lapan'ny tanàna etsy Analakely. Ho fitsinjovana amin'ny fahasalaman'ny vehivavy tokoa io no tanjona napetraka tamin'ity hetsika ity. Ny objectif an'ity mini marathon io dia tian'ny fiangonana Adventiste teny amin'ny vehivavy satria ho an'ny vehivavy ilay izy teny amin'ny vehivavy tsy maintsy manao fanatanjahantena important tena mazava-dehibe amin'ny fahasalamana azy ireo satria ny fiangonana Adventiste tsy mijery ny ara-panan'ny olona fotsiny fa mijery ny santé spirituelle sady santé physique dia tsy ho an'ny le zavatra ataonay androany tsy hoe ho an'ny membre ny fiangonana Adventiste fotsiny fa atao ho an'ny mponina ao Antananarivo. Nahatratra 10 kilometatra ny alaviran-dalana no azakazahindreo ho mpandray anjara nananga tetsy amin'ny lapan'ny tanàna etsy Analakely manivatsiva ny arabe fanehovan-tena ary nakany anosy. Eritreretina ho toto-saina indroa isa-taona ity sy mini marathon ity namarina ty hetsika ara-panatanjahantena izay nikarakarain'ny fiangonana Adventiste tamin'ny tandrona ny andro fahafito ity nisy Zumba. Tompoko lasa tompoko vavy ny sary mahafinaritra ny ihany koa no andeha isa rahantsika ary amin'ny takarivan'ny alatsinainy ity fisaorana feno tolotra anao niaraka tetsika tao anatin'izay fotoana maromaro izay dia ho amin'ny rapitsindray ny fotoana antsika manaraka veloma tompoko.